fomba le contre-gazana malagasy reny ankamaroany vahiny reny ankamaroany. Misy anaka malagasy reo a, misy ana vahiny fa reo vahiny voakeza contre moa to efa nandositra tety daholo ny ankamaroan'izy reo raha ny fahafantarana azy. Raha ny contre-gazana zao dia tany amin'ny taona 7 raika amby 7 fa rehefa nanomboka tamin'ny 2 sy nahitanao compte mahakasika ny bois de rose so ny tany amin'ny banque. I raha ny manam-pahefana mivantana zany a, raha ny atota taratasy no adiadina dia tsy hitanao ao anatin'ny ny atota taratasy satria rehefa manadiady mantsy ianao tsy maintsy mijery ny hoe ato ve ny anaran'ity olona ty sa tsy ato, dia raha ireny zany tsy hitanao mivantana ao anatin'ny atota taratasy ny hoe ranona manam-pahefana toy izao tafiditra anatin'ny raharaha bois de rose. Raha ny fanadiadiana nataonay mahakasika tamin'izany fotoana izany totaliny nahatratra tany amin'ny 350 milliards tany hoany ny totalim-bola ariary. Vola be ny hodikodina atao anatiny io fa satria izao mantsy le zavatra mahagaga tamin'ilay izy a. Raha ohatra ka hoe vidianana bois de rose izy a dia tokony mialohan'ny vita le exportation zay vao iny miditra le vola. Fa ny mahagaga mbola sy lasa le exportation dia fa iny le vola miditra ao anatiny. Satria ireo vola reo zany dia vola nentin'olona avy any ivelany. Dia eo zany mipetraka koa ny fanontaniana ny hoe efa tafaverina eto daholo ve reo, izay le hoe raha patrimoine de devise. Io zany mbola tantara anankiray koa io hoe tafaverina eto daholo ve reo vola vidina bois de rose. Ny voalazan'ny lalàna zany hoe 90 jours 70 andro dia nandefasana an'ilay entana dia tokony averina eto ny vola vidin'ireo entana naondrana anakany ivelany.